Nandritra ny fotoam-bita farany tamin'ny taona lasa teo iny nanaovan'ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina jery-totika ho an'ny taona 17 nasinresaka avokoa moa ny seha-piariana rehetra misy nandritra izany. Voatazona hoy ny filoham-pirenena ny tahany Arikarena no vinavinaina ho amin'izay taona 17 izay na dia ekena aza fa tsy mbola tonga any amin'ny tokantrano tsirairay avy ny fiantraikan'izay. Miarahaba ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Fanaovana jeritodika sy fakana lesona ho amin'ny hoavy ny fotoana tahaka izao, na ho an'ny fanjakana, na ho an'ny ambaratonga-pitantanana samihafa, eny hatramin'ny isa-tokantrano sy isam-batan'olona mihitsy aza. Ao anatin'ny fanarenana ny takaitra izay navelan'ny haitany sy ny rivodoza enahoa isika. Ny antraika mafy amin'ny famokarana zany, vokatr'izany dia niena ny tahirim-bary teto toerana ka niakatra ny vidiny. Nanafatra vary avy any velany mihoatra noho ny tokony ho izy mahazatra ny mpandrarà ka antenaina fa idina miandalana ny vidiny mandra-piakatry ny vokatra manaraka. Voatazona ihany anefa ny tahan'ny fitombon'ny Arikarena izay nivonavinaina ho amin'ity taona ity, na dia ekena aza fa tsy mbola tonga any amin'ny isa-tokantrano zany. Miodina ny asa fiariana noho ny fanitsiana an'ireo lalàna sy fepetra samihafa anamorana ny asa fandrararana sy ny fampiasan'mbola na ny avy eto toerana na avy any velany. Mahatsapa ny ezaka tao ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ka mitohy ny famoahana ny vola avy amin'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena, ny banky afrikanina ho amin'ny fampandrosoana, ny vondrona eropeanina sy ny hafa. Anampiana ny teti-bolam-panjakana izany sy anatanterahana ny asa fampandrosoana samihafa. Ny tatitra izay nataon'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI dia mampiseho fa efa tena miroso amin'ny fandrosoana isika. Afaka milaza isika fa hita ny vahaolana amin'ireo orinasa-panjakana izay nanavesatra antaonany maro ny teti-bolam-panjakana. Vita tanteraka ny fifanarahana eo amin'ny kompania Air Madagascar sy ny Air Austral. Ny fanavaozana ny fitaterana anabakabaka no tanjona mba ho fanoitra ho an'ny toe-karena indrindra eo amin'ny fizahantany. Mandroso ihany koa ny asa fanitarana ny siaranam-piaramanidina eny Vato sy any Nosibe. Raha manana tahiry betsaka isika eo amin'ny vola vahiny, na avy amin'ny fizahantany na avy amin'ny fanondranana entana, ary voalanjalanja ny fanafarana entana avy any velany ifandanjan'ny tolotra sy ny tinady, dia tsy totokana firy intsony ny santam-bola malagasy ka iena miandalana ny fatiatoka mahavoaterantsika ifampiraharaha lava amin'ny mpamatsy vola mahazatra azoana manampy ny teti-bolam-panjakana.